misaotranao jeso malalo tratrizao fotoana mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsapetsakao amponaya. Fa miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fotoana manokana izay andraisantsika ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ny teny hoe ity miraro ny soa indrindra ho anao hatrany ary irina indrindra ny ten'Andriamanitra anosika anao anao tsara indrindra mandrakariva. Aloha indirantsika amin'ny lesona an'io dia hivavaka isika. Ianay tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny aza voninahitra misaotra anao manokana izay satria tombotsoa lehibe no ananonay anao afaka mandray ny teninao izahay ary indrindra afaka mandray ny fahasoavanao tompo miasao amin'ny fiainana tsirairay avy amin'ny fiainam-pianakavian'ny mpanomponao izay miaino izao fandarana izao ary oka tsy ho latsa-danja ihany koa izy ny amin'ny hoaviny aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe ateraka indray. Izao ny soratan'i Davida manao hoe zavatra iray loha no nangatahako tamin'i Jehovah izany no tadiaviko dia nitoetra ohatran'i Jehovah amin'ny andro rehetra iainako mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempolony. Ao amin'ny salamo no voasoratra izay ary rehefa mahita ny fahasoavan'Andriamanitra atao amin'ireo aloko ny tadidin'ny taberna kely Davida dia naniry ny alala bebe kokoa hatrany. Ny tombo amin'ny fahatakarana ny filazantsara sy ny fanandramana miaraka amin'ny Kristy ny tokony ho tanjontsika eo amin'ny fiainana. Rehefa takantsika marina ny filazantsara dia sy anina fotsiny amin'ny fanaovana tompo-masony tantara ao isika fa ndinika kokoa ny soratra masina mba ahitantsika harena betsaka hatrany. Tsy maintsy ateraka indray amin'ny alalan'ny batisa isika mba hiainantsika ny fanandramana mifandraika amin'ny harena hita ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin'ny Nicodemus manao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nampianatra tamin'ny alalan'ny fanoharany Kristy dia tantara mahaliana fotsiny no ren'ny olona sasany. Ny afatra kosa nahita fahamarinana izay nanova fiainana tao amin'izany. Mila fisainana ara-panahy isika mba hatakarantsika ny zava-panahy tokoa. Ny fisainana ara-panahy no mahamelantsika ahita ny atsara hatarehin'ny ten'Andriamanitra. Raha jerentsika amin'ny fanitapijery ny filazantsara ny didy folo dia hitantsika ny fanombanan'Andriamanitra antsika. Omeny toky ao fa azy isika toy ny voadim-panambadiana ny didy voalohany mampananten'Andriamanitra fa izy irery ihany no ilayntsika. Ny didy folo koa dia manome toky fa Andriamanitra no manome izay irintsika rehetra. Izao ny voalaza ao manao hoe aza mitsiriritra. Teny fikasany izany fa rehefa tonga harenantsika Jesosy dia ho afa-po aminy isika ka tsy hitady zavatra hafa hamenona amin'ny banga intsony. Raha tsy eo izy dia hanohy itsiriritra ny zavatra ny tany isika mba hamenona ny banga izay tsy ho feno mihitsy aza raha tsy izy irery ihany. Ao aminy no ahitantsika ny harenan'ny filazantsara ary vasoka sy tsy misy antony ny harenan'ny tany rehetra raha mitaha amin'izany. Ho dia angatao amin'ilay mpamorona ny zavatra rehetra ny harena tsy mety ritra dia ho feno ny fifaliana ny fo ary ho feno fiatanana ihany koa ny saina. Amen. Ry Tompo andrianana arinay ao misaotra anao ny amin'izany teninao izany
ampianaro izahay mbanana fikasana tahaka ny Davida ka nitoetra ao an-tranonao irery ihany no tena ho fanirinay mba hahafahanay mijery sy mandray ny fahasoavanao isanandro. Tompo feno zava-tsoava aminao ny fonay ary aoka izahay ampitomboy amin'ny fiainam-panahinay mba hahiatakatra ny zavatra ara-panahy. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.